amintsika rehetra ny ry havana amin'ny fahafenoin'ny fanahy masina na ho ahy izay miteny na ho anareo izay miaina. Sambatra isika ry havana miangona ato amin'ity fiangonana ity. Araka ny hitantsika izao dia fiangonana tsara tarehy izany mahafinaritra. Jery ambony amin'ny plafond mahafinaritra, ny jiro mamirapiratra mahafinaritra, ay misy soratra itony ihany itony hoe finoana fanantenana fitiavana. Jerevana ny ambany akarô mahafinaritra ary mahatsiaro sika hoe milamina mena tsara ao anatin'ny fiangonana. Rehefa mijery ety sika dia misy ny hazo fijaliana dia eo ny latabatra masina dia manoloana antsika eo zao io amin'ny mofo mpandraisana sy ny divay mpandraisana. Dia nefa jeka mamanontolo zany amin'ity volana ity dia mampifantoka antsika amin'izany hoe fanasany Jesosy Kristy izany. Dia hoy izy hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasana. Misy ankizy rehefa anontaniana hoe inona angany tianao indrindra amin'ny zavatra atao isan'andro, iza ny tianao indrindra milalao ve sa mianatra sa mihinan-kanina sa mijery télé sa matory, dia ahoana hoy izy? Ny mihinan-kanina ny ianao sy ny tiako indrindra. Ary maro amintsika konga amin'izany. Ary tsy isika ihany ry havana fa hatramin'izany dia efa zava-dehibe izany mihinan-kanina izany. Ary zay rehefa tsara latabatra io fa tamin'izany fotoana izany anie dia teo dia eo Jesosy dia eo ny apôstôly 12 mba nisany teo koa Jodasy tamin'izany alohan'ilay tena hisakafo dia nosasahany Jesosy ny tongotry ny mpianany. Ary ny Jodasy koa ny mba nosasana ny tongony, sasana koa ny tongotry Jodasy. Dia rehefa avy eo dia nandeha Jodasy ary nandray mifanasany tompo fa raha avy eo izy dia lasa namadika amin'izay na tsy ravina nandeha tany izy. Tena tsara ny hoe misakafo ary mino fa tamin'izany fotoana izany ireo mpianatra ireo faly mihitsy iara-misakafo amin'ny Jesosy. Fa Jesosy kosa tamin'izany dia ary amin'ny ary aloha ary dia hozy izy Jesosy manko hoe mangororo mifanahika. Fatany manko fa efa tonga amin'izay ilay fotoana izay hijaliana. Ary tsy hafa fa avy amin'ny rety mpianatra miray latabatra amin'ny rety ihany no hamadika. Io olona io hafahafa tia voly izy. Mety tsara vela tsy mahatsiravina izy. Ary rehefa hisambotra an' Jesosy hoe miaramila dia inona no nataony noroany anie Jesosy zay horoako noho izy dia izany. Zava-dehibe zany ry havana hoe mifanasany tompo fa ilaina tandremana tsara. Fa mila fiomanana ny fandraisana io fanasany tompo io. Mba tsy sanatry ny vavitsika hoe ao anatin'ny toerana nisy ny Jodasy fa izany zao tsika miteny izao. Le vaky teny farany novakiana teny hoe mahatsiravina fa tany Korinto ny dia misy any olona mandray mifanasany tompo. Rehefa tonga ao nefa ny dia tsy mba tondra soa azy le fandraisana amin'ny fanasany tompo. Fa nisy ny narary, nisy ny farofo, nisy maty azy. Dia efa ahoana no nahatonga an'izany? Satria miaraka amin'ny miaroaro amin'ny zavatra masina ny zavatra tsy masina. Reny olona ireny niara-ny vavaka teo. Nefa ny sasany mba mbola manana lahelo, ny sasany tsy vita mihitsy mamela heloko. Le olona izay mpiara-mivavaka amin'ny ihany. Dia tsy tanteraka le vavaka nampianarin'ny tompo hoe mamela ny heloko ahy tahaka an'izay. Mamela ny heloko ahy tahaka ny amelanay izay meloko any taminay. Tamin'izany fotoana izany koa le teo amin'ilay fiarahamonina dia tsy mitovy ny fara-piainan'ny olona fa nisy mahantra be. Ka tamin'izany manko rehefa mandray dia tsy mofo kely ohatran'ny atsika izao sakafo be rehefa mandray mifanasany tompo. Dia misy tena tsy nanana mihitsy. Dia misy nona be tonga ao, misy voko be rehefa avy eo tsy mitovy izany. Tsy mba nitsinjo ilay ireo tsy manana ny manana. Misy ny olona rehefa maraina tsy mba misakafo maraina mihitsy. Fa le mofo kely fandraisana sy divahiny, iny sakafo maraina nisy ao anatin'ny herinandro fa tsy mahazaka mihena sakafo. Samy hafa. Dia rehefa le alohan'ny andray mifanasany tompo izany dia mila miomana tsara. Mamantatra ny teny. Hoy le teny voalaza tamin'ny farany teo.
mba tsy ho sanatria ny anjoatra ny jodasy tsika tonga mamonjy n'le fotoana na tsy mba mamela ny eriko ny hafa na nisy olona sahirana be tany hafa nijerevantsika fotsiny dia tsy mety izany. Manan-karena ry havana ty lioka toko faharoa amby roapolo ty fa aza mionina mitory teny 20 minitra na 30 minitra eto ianao fa rehefa any an-trano aho vaky manontolo mihitsy aho ilioka faharoa amby roapolo io fa io zavatra mampieritreritra be le ny sehatra nisy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo tamin'izany fotoana izany fa vaky manontolo mihitsy io fa io nanomboka hatrany amin'ny jodasy nanaiky nandray vola marika an' Jesosy dia nandray amin'izay izy mifandraisana dia vita amin'ny fandraisana mbola miady indray le mpiangona le apôstôly teo izy an'olobe amintsika rehefa ho lasy Jesosy dia lozany miady eo dia farany aho amin'i Jesosy tao Getsemane dia farany aho dia nitsarainy Jesosy dia nimelohana mihitsy dia nimelohana ho faty aho Jesosy. Zava-dehibe zany io fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo io fa misy zava-miafina be izy io ary misy anarany betsaka ilazana azy amintsika zao ny filazantsika dia hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo fa raha ny amin'ny katolika zao dia misy ataony hoe mandray kominio dia misy koa teny atao hoe eukaristia izay koa ny anaran'io izany hoe fisaorana an'Andriamanitra ary misy filazana koa ny hoe ilay fanasan'i Jesosy dia fiarahana miombona sakafo hariva amin'ny Jesosy zany no ilazana an'ilay izay zany ny zavatra voalohany io mila fiomanana mba ho masina tsara tsika fa masina Jesosy izay ao anatin'izao zava-miafin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo izao. Mila fiomanana ary mila fibebana zany ry havana ny fiombonantsika ty amin'ny fiangonana indrindra manoloana ny fanasan'ny tompo fa tsy tokony adino koa nefa fa ao anatin'izany fanasan'ny tompo zany dia misy zava-miafina faran'izay mampahery misy zava-miafina izay anana fifaliana tena izy ary ananana ny fahasambarana mihoatra noho ny hoe mihinan-kanina ny fahasambarana miafina ao anatin'izao fa io sakramenta io manko miaraka amin'le batisana tao teo reny no atao hoe sakramenta ary ny hoe sakramenta dia zavatra hita maso famantarana hita maso ilazana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso mba mampieritreritra ihany ry havana fa rehefa tonga amin'izay zany le fotoana isakafoanany zareo dia rehefa tonga ozy ny fotoana dia nipetraka hihinana Jesosy ny apôstôly dia rehefa teo amin'izay izy dia ozy izy hoe tena faly aho ozy izy naniry keo raha naniry aho hiara-mihinana ity pasika ity aminareo dia tsy mbola mijaly aho fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatateraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa misy teny mampieritreritra dia io Jesosy eo ambany eo hoe tsy mba hihinana ny vokatro ny voaloboka koa tsony koa ozy izay ny teny any amin'ny teny hafa eo ambany ao ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy sotro ny vokatro ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ny anisan'ny teny manan-danja ry havana amin'ny fiainana dia ny tenin'ny olona efa ho faty rehefa ho faty ny olona dia manafatrafatra Jesosy zany tsy nanao hoe zany hoe mpandrafitra ary maro ihany ny rafitra efa nataoko reny mba tadidinga fa azafatra misy volana rafitra ry volana fanaka mba tsy voalofan-tana takio le zavatra any Jesosy tsy nanao hoe jerevy tsara le mba fananana kely mijanonao any Kapernaum sy any Nazareta any fa misy ohatr' izao dia rehefa tsy lasa dia karakarao le fananana tsy izany ny tenen'i Jesosy rehefa teo ambony izy koa raha tsy niteny hoe mba jerevy mama fa za zao andao anareo dia mba jerevy efa teo ambony azo fijaliany Jesosy vao niteny tamin'ny Jaona hoe zao io ny reninao ary tamamina io ny zanakao fa eto alohan'le hinana dia mahagaga fa niteny Jesosy dia ny hoe tsy sotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra tena tia divay zany io Jesosy io ary tsy nitovy mihitsy hoe Jaona mpanao batisa sy Jesosy Jaona mpanao batisa dia olona ny fahadianana lava tsy nihinana na ny sotro io Jesosy dia rehefa tsy nihinana sy ny sotro izy dia nomeny olona soketa indray olona mpampijaly teny ary nisy ny arina hoe manana demona izy tonga indray Jesosy nefa dia tsy mba ohatr' izany indray ny fiainan'i Jesosy fa efa hitan'ny olona indray ny fiainany diosy ny olona hoe
indry olona fatra mpitihanina sy mpisotro divay sakaiza mpamoretra sy ny mpanota izy zany any lazain'ireo oloreo manasokety fa i Jesoa io zany a efa tetỳ tany tety dia izy a nainy faly amin'izay fanomezan'Andriamanitra nomena hohanina dia nainy faly io Jesoa io ary nisotro divay zareo tamin'io alina io ary ny pisiketara moa dia nanao hoe fananina moa reto mpianatra ny natory be tao Getsemane dozony sasany hoe be loatra angamba le divay tao tamin'le sakafo farany dia natory izy tsy marina nefa zany fa mivoalaza eto tsy zany na mety nisotro divay tokoa izy fa hoe matory nalahelo fa ntiana olazaina ry havana dia izao tokony hahay mifaly isika rehefa manaraka an Jesoa rehefa tonga ny misionera nitory ny filazantsara taty dia rehefa nitory izy dia re misionera reny nisy ny sasany any anazy ny rany vola divay fa rehefa tonga taty izy jereva ny fiainany malagasy dia malagasy na kristiana ary tsy mba mahafetena fa rehefa misotro izy dia mamy mahatsiravina ary ny olona manoloana zany hoe zavatra misy alcool zany dia tena tsy mahafetena mihitsy dia ozy ny misionera tsy azo atao aty amin'ny fiangonana maty a Madagasikara zany hoe fahafehezantena fa alao fotsiny tonga dia atao hoe mifady dia mifady zavatra tsy misy alcool mandraky tiany androany dia amin'ny fiangonana tsy divay foana no ampiasaina fa indraindray sirop no ampiasaina satria nahoana satria tsika zany tsy tena mahay mifaly na rehefa mifaly ary mbola manota ihany rehefa mifaly fa isika dia tokony hahifaly miaraka amin'izany Jesoa izany atserovako an'le olona anankiray izy tsy fiangonana FJKM fa amin'ireny fiangonana evangelika izany inona ho anao atao loka dia izy hoe ataovy tsaramaso le hena efa voadio inona ho azy zany hena efa voadio henakisoa henakisoa misy mandraky tiany androany mbola mifady an'izany hoe tsy mihinan-kisoa satria izao sy ny sisa aza mihinana aza misotro sy ny sisa satria nahoana tsy tena manana an'le fifehezantena avy amin'ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra ka na ny fifaliana aza zavatra tsara ane zany hoe mihinan-kanina dia tsy afaka tena mivelatra amin'izany satria tsy mba tena tonga amin'ny finoana sy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fifaliana izay omen'ny fanahy masina fa ny fifalian'ny nofo ihany no ijerena anitra na io sakafo io ary lasa poizina na zava-doza ary na io zavatra fisotro io ary dia tahaka an'izany kio ary tsy mety olon-dehibe eo amin'ny Kristy mihitsiny fa zaza lava fa tsy zay ry havana ny tena zava-dehibe miafina amin'izao fanasana masina izao fa ny tena zava miafina lehibe ao dia ny fiombonantsika olona mety maty amin'ireny havatsika tiatsika ireny izay efa nandao atsika efa maty dada sy neny zao efa tsy etsony fa efa maty izy dia ny fiombonantsika amin'i Jesosy velona izay efa nandresy ny fahafatesana dia ao anatin'io fandraisana amin'ny fanasany tompo io eno io tsara ny teny mpitandrina rehefa avy eo fa rehefa avy eo izy dia hivavaka rehefa mampandray atsika eo hoe Andriamanitra ô midera sy mankalaza ary manome vohitra anao isan'andro ny anjely tsy omby alinalina ny mpaminany ny apôstôly ny martiro ary ireo olom-boahavotra efa sambatra any aminao mba anisan'izany ve reny olona taty amin'ny fiangonana izay efa niodimandry anisan'ireo olom-boahavotra efa sambatra ao amin'ny tompo ve izy ireny ny martiro zany dia tsy mitsahatra mideran'Andriamanitra sahala amin'izany ny anjely tsy omby alinalina voasoratra ao amin'ny litorjiantsika dia hoe ary ireo olom-boahavotra efa sambatra any aminao anisan'ireny olo-sambatra any amin'ny tompo ireny ry havana reny havatsika izay tiantsika sady tiatsika efa nandao atsika ireny raha misy manao hoe makaiza ny maty makaiza ny olona rehefa maty dia rehefa tsy fantatra aloha dia alao mipetraka manao hoe tsy fantatro fa tsy miteniteny foana fa ny zavatra azo antoka kosa dia sambatra izay maty eo amin'ny Kristy sambatra izay maty eo amin'ny Kristy fa tanteraka amin'le teny Jesoa hoe izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay
ary izay maty dia ho velona indray miafina ao amin'izany Jesosy velona izany fiainan'iren'olona izay efa nandao antsika ireny eo amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo zany tsika izao afady mihitsy ny mifandray amin'ny maty tsy azo atao miresaka amin'ny olona efa maty na dia olona tiantsika ray aman-drentsika aza izy ireny reny famadihana sy firesahana amin'ny olona efa maty tromba sy ny sisa ireny dia ny fiainan'ny olona tsy pino ireny fa ny fiainany reny olona ireny tsy ao amin'io fasana io fa ozy mpitandrina ray izay hoe raha ao ny avantsika dia very izy osy izy fa miafina ao amin'ny Jesosy velona io fiainan'ireny olona efa nandao antsika ireny ary zany ry havana anisan'ny zava-miafina eo amin'ny fanasan'ny tompo ka tsy tokony ho voasaran'ny alahelo vesaran'ny alahelo manoloanareo olon-tiana izay nandao antsika noho ny antony maro samihafa ka tokony hanana fifaliana tena izy isika satria miafina ao amin'ny Jesosy ny fiainan'izy ireny ary izy ireny ary na dia efa maty ary amin'ny fahitantsika azy dia velona ao amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy kosa izy ireny ary mbola afaka midera sy manome voninahitra amin'Andriamanitra ary miaraka amin'ny martiro ny mpaminany ny apôstôly miaraka amin'ny anjely tsy omby alinalina hoy voasoratry ny ao amin'izany liturjiantsika izany tsy izany ihany ny zava-miafina ao amin'ny fandraisana fa hatrany amin'ny olona tany aloha indrindra efa lasa efa nodimandry izay eo amin'ny kristiany alohany akatra amin'ny ho avy amin'ny kristianina farany indrindra rehefa tonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao na dia mbola tsy teraka ary ireny zava-miafina zany reny olona rehetra ireny dia efa tonga vahoaka raha ihany ao amin'ny Jesosy efa nandresy ny fahafatesana io zany rehefa na zava-miafina ao amin'ny fanasana masina izay atrehantsika ka tokony hananantsika hery tsara hananana fanantenana ny amin'ny ankehitriny sy ny ho avy ka tsy ho resiny ny fiainana izay olona andava tandremo tsara fa raha ohatra ny fiainanao miivo lava amin'ny olana sy vahaolana tsy isy farany fa izay foana miodikodina eo ny fiainanao dia olon-dresy ianao fa isika tsy olon-dresy fa mihoatra amin'ny mpandresy itsika ao amin'ny Jesosy io olon-dresy ianao sy izao raha ohatra olana lava sy vahaolana no eritreretina satria amin'ny farany tsy ho voavahanao ilay olana sarotra indrindra dia ny fahafatesana izany fa io fahafatesana io efa noreseny Jesosy efa noreseny Jesosy ka ataony mihoatra ny mpandresy isika ka za mety ho resin'ny olana fa tsy maintsy mamaha olana isika ary mampiasa ny saina ny hery ahavahan izany olana izany fa indraindray io olana io tsy voavaha indraindray ny fahafatesana tonga ihany indraindray ny vavaka tsy ny valiny dia raha mihoatra amin'ny miivo lava amin'ny olana sy vahaolana io dia fiainana akiviana lava ny itsika fiainan'ny olona resy fa ny fiainan'ny mpandresy ao amin'i Jesosy efa nandresy ny fahafatesana dia tanteraka amin'ilay teny hoe efa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra na vaovany olana na tsy vaovany olana na fiainana fahafatesana dia miara-miasa zany ny zavatra rehetra zany ao amin'ny Jesosy velona io tokony hahery tsara isika ry havana fa isika mba tenain'ny olona manodidina antsika amin'ny ahoana moa ny fiatrenan'ny olona mpiainana dia tokony hitany eny amintsika fa amintsika ny fiainantsika tsy mivo amin'ny olan-dava sy vahaolana io fa ao amin'ny Jesosy velona ao amin'ny Jesosy olona mpifanerasera amin'ny Jesosy isika ary zany mahatonga antsika olom-baovao ka na dia efa miantotra marasy ny sisa rehefa ao amin'ny Jesosy isika dia ny na mialevona azy io Paoly ny toetra ivelany dia avaozona isanandro kosa ny toetra anatiny inona ry havana ny fampiononana mihoatra izany ary izany no hatanteraka antsika rehefa vetsika tokoa ny fahazavan'izao tontolo izao fa nasy ny tany satria olona mahay mifaly ary manana fifaliana tena izy ny ao teo anatin'izany hoe fiainan'olana lava izany ary satria tsy ny olana sy vahaolana no ny fiainantsika fa ny fifaneraserantsika amin'io Jesosy velona io farany eto amin'ity lioka toko faharoambiroapolo teo amin'ny andinin'ny fito ambiroapolo dia misy teny hoe iza moa ny lehibe izay mipetraka mihinana vasa izay manompo na tonga ny Jesosy ny teny izany dia niady toerana ilay apôstôly hoe rehefa lasa Jesosy dia iza no lohany amintsika iza no hosefo indray dia nanarany Jesosy mafy izy ireo iza ny lehibe izay mipetraka mihinana sa izay manompo tsy izay mipetraka mihinana va dia hoy izy fa izaho dia eo aminareo
toy izay manompo. Na dia tompo ary Jesosy io dia manompo izy. Zava-dehibe moa amin'ny andro alahady androany amin'ny hoe fanompona. Ao ireo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny AFF sy ireo mpanompon'Andriamanitra izay nendraikitra ny amin'ny alahady androany. Mazava-dehibe izany fanompona izany. Naseho an Jesosy ny amin'izany hoe fanompona izany. Dia Jesosy tompony lasa nanasa ny tongotry ny mpianatra. Tongotra indray ny tompo indray no manasa ny tongotry ny mpanompo. Fiainan'i Jesosy zany dia manohitra ny zany avy any ambony dia midina ambany dia miakatra any ambony any iray. Iny le tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka fa nidina izy nanetry tena nanompo dia tonga olona. Tsy tonga olona ihany fa nanao mpanompo. Ary tsy izany ihany fa mbola nidina ihany. Dia nomboana teo ambony azy fijaliana ohatran'ny olon-dratsy. Ary mbola nidina any amin'ny farany iny dia le fanekepintsika hoe nidina tany amin'ny fiainatsika. Iny raha teny anglisy dia hoe he descended into hell. Izany hoe izy dia nidina tany amin'ny elo. Fahalalantsika an'izany elo izany afo be. Fa ohatran'ilay afo be tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Rehefa natsipy tao amin'ilay afo be ireny moa Sadraka sy Mesaka ary Abednego, may ve izy? Tsy may. Izany afo be izany zahatra mahatsiravina fa tany arany nidinan'i Jesosy ny amin'ny fanetretenany mbola nandeha tany izy. Ary nataony taminy moa iny afaka mandalina an'izany rehefa vakio tsara ny Petera voalohany sy Petera faharoa any. Mbola nitoro ny filazany tsara. Avy eo amin'izay niakatra le iny. Miakatra amin'izay nitsangana tamin'ny maty amin'izay Jesosy. Tsy nitsangana tamin'ny maty ihany fa mbola niakatra ihany menaza ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Zany izany Jesosy zany ny fiainana. Ary zany koa ry havana ny fanompona izay tiany Jesosy mba ho ananantsika, mba manao an'izany ohatran'io izany. Fa rehefa manetry tena ny tompo isika dia izy tompo no manandratra antsika. Raha manandra tena kosa isika dia hietry ihany rehefa avy eo. Ny tena dikan'ny hoe fanompona atao amin'ity testamenta vaovao ity dia iray fototeny amin'ny hoe diakona. Ny hoe diakona zany dia mpanompo. Ary ilay mpanompo lazaina rehefa ilay misakafo dia misy ny olona mipetraka mihinana fa misy ny mpanompo rehefa niantsena dia mikarakara an'iny mandro dia mampisakafo ny olona. Izay ilay sary ao amin'ny hoe fanompona na ilay hoe diakona. Anisan'ny manompo fa tsy anisan'ilay tompony. Izany hoe anisan'ilay mampihinana sy mpikarakara. Manadio indray rehefa avy eo. Fa tsy anisan'ilay nihinana dia lasa. Izay zany ilay sary eo. Tsy ny diakona ihany nomeny tompo izany fanompiana izany ry havana fa isika rehetra izao. Ny tiany amintsika manko dia mba tiany hanakarena ao aminy isika. Fa rehefa manao fanompona ianao, manao ny asan'Andriamanitra dia ireny no harena anaraka rehefa any aoriana. Ka ny antso eto izany dia tanterao ny fanompoanao hoe. Tanterao ny asa izay nikendren'Andriamanitra ny fiainanao. Mety misy amintsika manao hoe zany tsy dia nahita fianarana loatra. Zany tsy dia manam-bola loatra. Zany farofy. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao ataony mahavita ny asany. Ary atserovana an'ilay nisy olona ray izay olona malaza dia izy mpanao fampianarana valan-dresaka dia mitety toerana maro matetika dia mampianatra izy. Vory ny olona ianao izany olona malaza izany. Dia le sofera ny manaraka izay ny foana mitondra ny entana. Eny le sofera foana le fampianarana. Farany mila hoainy tsenjery mihitsy. Dia izy tamin'ilay rangahy malaza maninona raha mifamadika indray tsika. Aleo indray izany no atao hoe mpampianatra fa ianao indray ny soferako. Satria fahintsonjero dia le ataovy ary dia lasa tokoa izy nanao le fampianarana. Vita ny tsara be misy le fampianarana. Satria izy efa niaraka tamin'ny olona manam-pahaizana io efa nandritra ny fotoana hely. Vita ny tsara. Fa tonga amin'izay teo amin'ilay fotoana amin'ny fanontaniana. Nisy ny fanontaniana mora dia voavaly mora. Fa ny sarotra be mihitsy ary tsy hainy. Dia izay hay fa fanontaniana mora kely ohatr' izany. Na ny soferako ary ve tsy hay amaly an'izany. Rehefa miaraka lava amin'io Jesosy ianao, isika manatanteraka an'ireny zavatra madinidinika tahaka ny hoe mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro mivavaka. Ataony mahay ianao. Satria tanterahany Jesosy ilay teny hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao.
eo avoantsika riavana Jesosy velona toriana foana ny tenin'Andriamanitra. Mandray ny fahasoavantsika amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Zava-dehibe zany omen'Andriamanitra atsika noho ny fitiavany itsika. Ka raha ohatra ianao efa tokony handray ny fanasan'ny tompo nefa mbola misalasala, dia aza misalasala tsony re tompoko fa mairotsoa hiditra ka tekomena. Samy fahasoavana ny raisinareo izay natao batisa teo rakizy. Dia ao aoriana kely nareo san'izao mianatra sekoly aladitsy ny sisa dia hanatra katekomena dia mba afaka hiarandray ny fanasan'ny tompo amin'ny olona koa. Zava-dehibe zany ry havana fa zava-miafina izay ampahirezan'ny tompo atsika sy hanaovany atsika mba olona mpanan-karena ao aminy mba ho voninahitr'Andriamanitra. Ho azy eny ny voninahitra fa ho amintsika mandrakariva kosa ny fampaherezana. Amen.